kirantsika, ny boky kirantsika, fandaharany radio vaovao maso atolotry ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina. Mbola radio vaovao maso hatrany izao arahinao izao a ny fandarina boky kirantsika kehitriny no ndao efa mitantanana ary dia anasanana sahady a iomakomana amin'ny taratasy sy ny penina fa dia ankehitriny no andraisantsika tononkira vaovao. Mety anisan'ireo izay mahay ny tononkiratsika ianao a fa mbola maro ihany koa ireo namana tsy mahay ity raha ity dia ndao iarahantsika mandray izany. Bealohan'ny zavatra rehetra ndao iarisaotra ny tombo isika. Misaotra Andriamanitra noho ny fitiavanao anay fa na dia mpanompo tsy mahasoa tokoa raha izahay dia mbola novidinao hiara-iasa aminao ary misaotra fa tena hoe ianao no nifidy anay, tsy nijery fahaizana ianao, tsy nijery ianao izay mety ho tombony araka ny filamatra izao tontolo izao ianao fa tena nijery anay tamin'ny masom-pitiavanao no nifidiananao anay ihany koa. Dia misaotra fa sambatra be izay manompo anao dia izany mbola tianay taomana ny hafa ho anao Jesosy Kristy. An'ilay zao tononkira izao izay dia angataka aminao izay mba tsy ho niasa fotsiny no hamaika anay fa indrindra vokatry ny fitiavanao anay efa namonjenao anay Jesosy Kristy. Misaotra Jesosy. Amen. Hira anankiray efa renao mandrakariva mandeha amin'ny afatra hirany taratasy ao no ndao atolotra anao ary amin'ity anio ity. Handao yaraka minai hanao miasanira heya handao yaraka minai handao yaraka minai hanupani Jesosy heya handao yaraka minai hanao miasanira heya Simba mati antuke panaradi antuke Simba mati antuke amanduva laite Simba mati antuke panaradi antuke Simba mati antuke amanduva laite Zanzareya handao yaraka minai hazam sala saleya handao yaraka minai iturni fila zanzareya Simba mati antuke panaradi antuke Simba mati antuke amaduva laite Simba mati antuke panaradi antuke Simba mati antuke amanduva laite
antoke Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Panaradi antoke Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Famandova lanitse Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Panaradi antoke Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Famandova lanitse Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Famandova lanitse Tsimba mati antoke Tsimba mati antoke Famandova lanitse ka sy tsara midera izay niaraka tamintsika izay efa hainao ny hira ndao iombona amin'ireo namantsika mbola tsy mahay ny hira isika ary lohateny hira teny hoe ndao hiaraka aminay ndao hiaraka aminay ndao ndao hiaraka aminay aminay de miverinindroa zay a verinindroa hanompo hanompo any Jesosy any Jesosy midina andalana ndao ndao hiaraka aminay ndao hiaraka aminay verinindroa zay a hanao ny asan'ny ray ny asan'ny ray ndao hiditra amin'ny isanandininy ary isanandininy tsy mba maty antoka tsy mba maty antoka verinindroa zay a ny mpanaradia ny tompo midina andalana tsy mba maty antoka tsy mba maty antoka fa mandova ny lanitra zay ny isanandininy averiko aminao zay isanandininy zay tsy mba maty antoka tsy mba maty antoka ny mpanaradia ny tompo tsy mba maty antoka fa mandova ny lanitra andiny faharoa ankehitriny andiny faharoa ndao hiaraka aminay ndao hiaraka aminay faingio aza misalasala ya aza misalasala ya midina andalana ndao hiaraka aminay ndao hiaraka aminay hitory ny filazantsara hitory ny filazantsara zay ny andiny faharoa ndeha averina aminao zay andiny faharoa zay ndao hiaraka aminay aza misalasaly ya ndao hiaraka aminay
hitory ny filazantsara zay ihany koa ny tonkirantsika ny mikalo azy dia gazy tsara midera andeha averiko aminao hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany aloha ny tonkirantsika ndao hiaraka aminay hanompo any Jesosy ndao hiaraka aminay hanao ny asany iray tsy mba maty antoka ny mpanaradia ny tompo tsy mba maty antoka fa mandova ny lanitra ndao hiaraka aminay aza misalasala ndao hiaraka aminay hitory ny filazantsara zay ny tongirantsika gasy tsara midera ndao aloha averina aminao ny irary arin'izay kosa averina aminao hatrany voalohany hatramin'ny farany ny tongirantsika handao yaraka aminay hanao ny asany iray handao yaraka aminay handao yaraka aminay hanompo any Jesosy handao yaraka aminay hanao ny asany iray tsy mba maty antoke mpanarady antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke ny mpanarady antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse handao yaraka aminay hitory ny filazantsara handao yaraka aminay haza misalasala handao yaraka aminay hitory ny filazantsara tsy mba maty antoke mpanarady antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke ny mpanarady antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke mpanarady antoke tsy
mba maty antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke tsy mba maty antoke tsy mba maty antoke ny mpanarady antokoe tsy mba maty antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse tsy mba maty antoke tsy mba maty antoke fa mandova lanitse dao iaraka aminay anompo an' Jesosy dao iaraka aminay anao ny asan'izay tsy mba maty antoke ny mpanarady ny tompo tsy mba maty antoke fa mandova ny lanitra dao iaraka aminay aza misalasala ya dao iaraka aminay hitory ny filazantsara ny olona nanaiky ny famonjeny Jesosy Kristy resy lahatra ry babony fitiavan'i Jesosy resy lahatra ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy ho azy teo ambony hazo fijaliana dia resy lahatra ny amin'ny fiainana omeny Jesosy Kristy ao aminy dia tsy te hiazona izany ho azy samirery fa te taona ny hafa ihany koa iaina ilay fiainana ao amin'i Jesosy Kristy ary ny sarobidy voalohany indrindra eo anatrehan'ny tompo dia izaho sy anao tena azy manolotra ny fiainantsika ho azy kanefa rehefa migoka ary miaina izay fiainana ao amin'izay isika dia tsy nantsoa ny petrapetraka fa nantsoa ny taon'ny hafa ihany koa ho azy iaina izany fiainana ao amin'izany fa mbola maro ny tiany Jesosy Kristy ho vonjena arak'ilay teny ao amin'ny Matthieu 4 miantso anao izy ao amin'ny Matthieu 4:7-7 hoe ndeha anaraka fa ataoko mpanarato-olona ianareo miantso anao ny tompo anaraka azy ianao aloha anaraka azy voalohany indrindra izay vao anarato-olona fa tsy hoe isika ary tsy azy akory kanefa dia anarato olona taony tenantsika natolotra voalohany ho azy ary misaotra Jesosy no famonjena nataonao anay ary misaotra fa te hanavitra fanahy ho anao ianao dia mbola maniraka anahy ihany koa ianao rehefa novonjenao zahay rehefa manaiky ny famonjenao zahay ankehitriny ary dia indreto izay manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao no ilay efa nitiavanao anay Jesosy Kristy no ny famelan-keloka azonay ary no ny fiainana nomenao anay indreto izay irao indray fitaovana eo am-pelantananao anaratolona hitaona fanahy fa tena tsy maty antoka izay miaraka aminao saotra Jesosy Kristy amen faranatra fandarina bokirantsika tamin'ity androany ity mbola azonao atao hatrany ny mandahatra soskira varantsika ao anatin'ny fandarina bokirantsika azonao atao ny miantso ny laharana 033 telo zany midika telo amby telopolo 033 14 792 08 033 14 792 08 dia raha ohatra tsy afaka miantso ianao ny andefasanao message kosa message privé any messenger voahary hasina voahary YHASINA fanao izay tsy naraka ny fandarina tamin'ity androany ity afaka hitanao any amin'ny YouTube Bokikira izany tena anankiray ilay hoe Bokikira rehefa jerenao any amin'ny YouTube
ndao isika rehetra navao mandrakariva ny fahalora tena antsika ho an'ny tompo ary ho fitaovany ampelantanany tompo a hitaona fanahy ho azy samy mahery areo. Handao yarakaminai hanao miasanira yeya handao yarakaminai hanupani jesoweya handao yarakaminai hanao miasanira yeya Zimbamati antuke panaradi antuke Zimbamati antuke amanduva lanite Zimbamati antuke panaradi antuke Zimbamati antuke amanduva lanite handao yarakaminai hiturni filazansareya handao yarakaminai hazam salasaleya handao yarakaminai hiturni filazansareya Zimbamati antuke panaradi antuke Zimbamati antuke amanduva lanite 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 Zimbamati antuke amanduva lanite Zimbamati antuke amanduva lanite Natolotra antsika teo ny boky kirantsika fandarany radio vaovao masoa niarantsika tamin'ny zandry no tiavan'i Jesosy Kristy voary asina